Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Misaorany Jehovah rehefa naiko ary izay rehetra ato anaty io misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah rehefa naiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ianao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandranao mody indray toy ny any voromahery. Izany salamo fiderana izany no asandratray amin'ity maraina ity Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, noho ny fahalebiazan'ny fahefanao ka velona anatrapa-monjena ny mpanomponao tsiraray avy. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ny nandefasanao ireo anjelinao ka nitoby manodidina ny mpanomponao tsiraray avy, niaro ny vohitra sy ny tanàna, dia velona anatrapa-monjena izahay. Mankasitraka fanahy masinao satria mbola noterizinao ny fofinaina mahavelona tao anatinay tsiraray avy, ka tratra ity maraimba voaty izahay. Miarabanao mpanetretena miakohaka manoloana ny fahalebiazanao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, satria mendrika ho anao izany ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Reto izahay tsiraray avy mangataka ny famindrapo avy aminao, satria voanihiratra ny masonay dia fa maro ny zavatra tsy nifanaraka amin'ny sitraponao sy nampalahiolanao na ny eritreretin'ny sainay azy zany. Izany no ibebahanay sy angatanay ny famindrapo avy aminao Jesosy io. Fanahy masino diovy izahay, fanahy masino sasao izahay, fanahy masino avaozy izahay, mba ho mendrika tokoa ho zanak'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tonga ny fotoana izay andraisanay ny vatsim-panahy avy aminao, sokafo ny fonay tsiraray avy, haizanay mandray izany teninao izany, ary indrindra mba ho mpiaino mpakatoa izahay fa tsy ho mpiaino mpanadino, ka mitaka ny tenanay. Dia mitenena Jesosy io amin'ny alalan'ny mpanomponao izay nofiny hidinao, ary dia samy handray ny hery avy aminao ny tsiraray avy, hitombo finoana avy aminao izay rehetra mahemo sy miaino izao vatsim-panahy izao. Dia atolotrainao ny dera sy ny haja ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amin'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona izay miaino izao fandarana vatsim-panahy izao. Ampitiavana sy ampifaliana mandrakariva no azahoako miantrano ao amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny filasan-tsaran'ny Luka toko 12 andininy 1:20. Luka toko 12 andininy 1:20. Ary dia ho toizantsika ao amin'ny Luka ihany toko 19 andininy 1:20. Luc chapitre 12 verset 21 et après Luc chapitre 16 verset 11. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Luc chapitre 16 verset 11. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo,
iza no atoky anareo ny amin'ny tena harena. Reo tenin'Andriamanitra roa ireo no azahoantsika mandray ny loha hevitra hoe harena na fananana tsy marina. Harena na fananana tsy marina. Ny epistilin'i Jesosy Kristy Tompo izay voasoratra ato amin'ity filazantsara ny Luka ity dia manambara mazava tsara ny teniny fa misy ny atao hoe harena na fananana tsy marina. Fa maninona moa no atao hoe tsy marina? Misy ny atao hoe fananana azo tamin'ny tsy fahamarinana na fananana azo tamin'ny tsy ara-drariny tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa dia misy koa ireo fananana tsy marina izay tian'ny Tompo tsindriana mazava tsara eto dia ireo fananany zanak'olombelona na ny kristianina ara-materialy. Izay olona tsy azo itokiana momba ny fahazahoana ny harenan'izao tontolo izao sy ny fampiasany azy dia toy izany ihany koa amin'ny zava-panahy. Izany no anton'ilay hoe tsy maintsy afaka amin'ny fitadiavam-bola ny mpino. Matetika rehefa jerevantsika ny hoe fananana tsy marina dia haitsika tsy anjery tsara ny tantara izay voasoratra ato amin'ity filazantsarany Luka toko 12 andininy 20 ity. Tantaran'ilay lehilahy mpanan-karena izay nanana ny harenany tokoa izy ary dia nanao fitoerana lehibe sy maro mba hitehirizany sy hamoriny ireo vokatra sy ireo hareny. Tao anatin'izay anefa rehefa nilaza izy hoe mitsara, mihinana, misotroa, mifalia dia tonga taminy ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao. Izany tantaran'ity lehilahy mpanan-karena ity izany koa no mivantana amintsika izay miaino izao vatsim-panahy izao. Isika tsiraray avy dia manana ireo harena ara-materialy eo am-pelatanantsika. Mety trano, mety fiara, mety vola aman-karena, zavatra maro samihafa izay eritreretintsika fa harena ananantsika. Eto anefa ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiasy milaza amintsika fa ireo harena izay eo am-pelatanantsika ireo, everintsika fa fananantsika ireo dia tsy atsika fa nampindramin'ny Jesosy Kristy Tompo ihany. Dia mamaly ny tsiraray avy na sasatsasany amintsika manamarina ny tena hoe noho ny asa mafy izay notanterahako sy ny atsembohako no nahazahoako sy nahavoriako reto harena sy fananana ireto. Noho izany dia nahy ireto.
tsarovy anefa fa ny fahasalamana izay nazahoanao ireo harena sy fananana ireo anie dia Andriamanitra no nanome azy anao. Jesosy Kristy Tompo no nanome fahasalamana nazahoanao nanatanteraka ny asa. Dia amary indray ny sasany amintsika hoe tsy moramora anie no nahazahoako sy nahavoriako reto harenako reto e. Kanefa mova ahatsiaroantsika fa ny fotoana izay ahafahantsika miasa, ny hery izay azontsika entina hanatanterahana izany asa izany dia misy fetra avokoa. Ary izay no mahatonga antsika hoe mitsahatra, misy ny fotoana hatoriana, misy ny fotoana hisakafoanana. Eto Jesosy Kristy Tompo dia anitsy antsika, dia hampianatra antsika ary tia hananatra antsika manoloana izany hoe harena tsy marina na ilay toe-tsaintsika mihitsy milaza hoe fananako reto, hay reto, dia hanamboatra ny fomba fisainantsika ny tenin'Andriamanitra ary dia hanavao ny fototsika tokoa Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria ny toe-potsika sy ny toe-tsaintsika raha mbola mitovy amin'ity lehilahy-panan-karena izay tato amin'ny filazantsarany Luka izay novonakintsika teo izay, manoloana ny fananana ara-materialy dia izay no atao hoe fitantanana ny harena tsy marina. Fa mila tsarovatsika manomboka amin'ity andro ity fa an Jesosy Kristy Tompo avokoa ireo harena sy fananana eo ampelatanantsika ireo, fa itsika tsirairay avy kosa no nofinidiny mba ho mpitantana izany harena izany. Andriamanitra mihitsy no nanome antsika tsirairay avy ny famindrapony mba hananantsika fahafahana sy nananantsika na avorentsika ireo fananana sy harenan'ireo mba ho tantantsika. Noho izany dia mila misaotra azy itsika, mila mankasitraka azy itsika, satria ny famindrampony no mbola nahazahoantsika hitantana ireo fananana ireo. Atsaro ny fimenomenonana, hialao ny fosy toe-tsaina feno fitiavan-tena na feno freriana amin'ny lafiny mivantana izany na akolaka ihany koa. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra eto mba hahaizantsika mitantana ireo fananany, fa kosa tsy tondra tena tahaka an'ireo mpitantana tsy tena. Mitaky antsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra mba ho mpitantana feno fitiavana, mpitantana tia mizara ary indrindra mpitantana généreux sy généreuse, izany hoe gestionnaire généreux sy gestionnaire généreuse itsika manoloana
ny fananana izay napetrany eo am-pelatanantsika sy nanomezany antsika hanana ny fitokisana itsika hitantana izany fananana izany. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay mahatoky amin'ny kely no ho tendreny ho mpanapaka amin'ny be. Izay fananana nasain'ny Tompo ho tantanantsika tsiraray avy dia mila itsika tsiraray avy ho mpanompo mahatoky. Fa sarotra tokoa amin'ny Jesosy Kristy Tompo raha totika ka tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina, ka ataony ahoana indray moa no hatoky atsika amin'ny tena arena. Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona isika, iza no hanome atsika koa izay ho an'ny Tompo. Rehefa toizatsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voninahiko teo amin'ny filazaontsara Luka 5:20 andininy 2:20 teo, dia mazava ho azy fa Andriamanitra mihitsy no milaza amintsika fa tsy haitsika ny manompo tompo roa, raitsika na manompo an'Andriamanitra, raitsika manompo any mamona. Ny fitahiana sy ny harena izay omeny Tompo atsika izay atodika hoe mamona dia aoka isika ho eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina mandrakariva mba hitoerantsika ka ahatonga atsika hanompo an'Andriamanitra feno sy tanteraka amin'ny alalan'izay fananana nomeny ho tantanantsika. Reo tenin'Andriamanitra roa izay novoninahitsika reo dia milaza sy manambara koa ny tena atao hoe harena. Inona moa amintsika no atao hoe manan-karena ao amin'Andriamanitra? Ny manan-karena ao amin'Andriamanitra sy Kristy Jesosy dia ny fandraisantsika, ny finoana, ny fandraisantsika, lay sarobidy indrindra sy lay fananana tsara indrindra izay natolotra Andriamanitra ray maimaimpona ho an'izao tontolo izao. Zavatra sarobidy indrindra izay manana ny sandany lehibe indrindra ka tsy azo oharina na sandaina amin'ny vola sy amin'ny vola fijerin'ny maso maha-olombelona izao tontolo izao. Andriamanitra mihitsy no nanomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fananana lehibe teo amin'ny Andriamanitra ray ny nandefasany an Jesosy Kristy Tompo zanany teto amin'izao tontolo izao. Ary tsy mba nisy fepetra ny maha-olombelona fa izany Jesosy Kristy Tompo izany mihitsy no nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana mba ho famonjena atsika mpanota, ary natolony ny ainy mba andovantsika lay fiainana mandrakizay, dia lay tany sy Jerosalema vaovao izay nomaniny ho an'izay rehetra mino azy sy mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Izay no tena atao hoe fananana sy harena sarobidy indrindra. Anio ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, aoka isika ho mpitatana endry, mpitatana mahatoky,
manoloana ireo harena tsy marina, manoloana ireo harena izay natolotry ny tompo ho tantanantsika, satria ireo fananana eo am-pelatanantsika ireo no antsoina hoe harena tsy marina. Fa rehefa tarihan'ny fanahy masina itsika amin'ny fitantanana ireo harena tsy marina izay nampindraminy Jesosy Kristy Tompo ho tantanantsika tsirairay avy ireo, dia faly ny Tompo ary koa iseho ny voninahiny andovantsika ilay fiainana mandrakizay dia ny mbola ety ambony tany rahatray any an-danitra. Vavaka isika. Sotranao izay Jesosy Kristy Tompo tamin'ity maraina ity tamin'ny alalan'ny fahatsim-panahy izay natolotra ao anay. Misaotra indrindra satria mahagaga loatra eo imasonay ny teninao. Mieritreritra mantsy izay Jesosy fa ireo fananana sy harena eo am-pelatananay vokatry ny hatsembohanay sy ny harerahanay dia zoanay ny manao izay tianay atao sy tanterahana amin'ny fampiasana izany. Izay indrindra no tianao Jesosy ahitsy sy hanamboarana anay tsirairay avy satria fananana tsy marina eo anatrehanao ireny. Satria anao avokoa ny tany sy izay rehetra eo aminy, fa izahay mpanaradianao sy izahay izay mino anao nandray anao ho tombo sy mpanapaka ny fiainanay dia nataonao mpitantana fotsiny ihany. Mifoana sy mibebaka eo anatrehanao ary izahay Jesosy, ny amin'ny fanananay toe-po feno fitiavan-tena, mpitantana tia tena, mpitantana tsy tia mizara. Mamindrafoka mamela heloka Jesosy ary mibebaka eo anatrehanao izahay. Ampianaro izay tsirairay avy mba hakato ny teninao ary tena motsamotsany amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fo sy ny saina mampananay, ka tsy fikitra amin'ny reo harena sy mamona izay mety ho levina sy ho loha eto amin'izao tontolo izao aty, fa ampiasa izany kosa araka ny sitraponao sy ampandrosoana hanitarana ny ambaindain'ny fanjakanao eto amin'izao tontolo izao. Ka tonga izao tontolo izao koa handre ny teninao sy handray ny fitiavanao dia hitombo ny olom-bovonjy ao amin'ny fanjakanao. Jesosy malalo, ampianaro izay tsirairay avy ara, hiatoraka eo aminao ary tsy ary mandrakariva fa anao avokoa izay rehetra eo am-pelatananay. Dia matoky sy mino izay Jesosy fa ho mpanompo mahatoky, ho mpitantana endry, ka dia ho tanterahanao Jesosy ny trotranonao masina manao hoe izay matoky amin'ny kely no tendrena ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Manao kosa ilay tompony tera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.